Rehefa hitantsika eo dingana efatra voalohany amin'ny fikarakarana ny fianarana any États-Unis dia hita ny dingana fahadimy itsika. Somary averina kely eto ireo dingana efatra ny fifidianana ny sekoly, ny hoentimanana ary ireo taratasy izay tsy maintsy nalefa any amin'ilay sekoly dia tonga teo amin'ny dingana fahefatritsika ny fangatana ny visa. Ity dingana fahadimy ity dia anisan'ny dingana lehibe indrindra amin'ny fanomanana ny mpianatra iray mandeha makany États-Unis. Ity dingana ity dia manomana ny mpianatra eo amin'ny lafiny kolontsaina, eo amin'ny fampitaovana, eo amin'ny fifandraisana amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra sy ny tontolo ny fianarana any États-Unis. Ny zavatra voalohany tenenina matetika amin'ity fanomanana ity dia misy ny mpianatra sasany izay vao hiala eto an-tanindrazana, izay vao handeha fiaramanidina voalohany dia manampy azy izay ao anatin'io fotoana io ohatry ny ahoana fanaovana izany zavatra izany, inona ny tokony atao raha hikarakara ny dia ny mpianatra anankiray. Ny zavatra anankiray tenenina aminy dia takiny izy mba hanangona ireo documents originaux rehetrarehetra, izany hoe ny diplôma, ny note rehetrarehetra, tsy ny photocopie zany no entinany fa ilay original rehetra dia ho tenena hoe angony ireo fa ho takiny ny sekoly rehefa tonga any an-toerana ianao. Zavatra anankiray izay hanampiny ankizy koa dia isan'andro dia misy karazana zavatra mivoaka foana ao anatin'ny site web n'ilay sekoly izay andehanan'ilay mpianatra, dia asaina ilay mpianatra alohan'ny andehanany mandra-pandehany hijery an'ilay site web n'ilay sekoly, misy an'ilay karazana fanomanana mpianatra vaovao ho tonga anao an'ilay sekoly, dia ampiana ilay mpianatra ahazo tsara ilay zavatra lazain'ilay sekoly ao anatin'io website io. Ny zavatra anankiray izay tenen'ilay mpianatra koa dia tsy maintsy tonga any amin'ilay antsoina hoe orientation day zany dia toerana fotoana anankiray izay andraisana ny mpianatra vaovao rehetra any États-Unis. Tsy maintsy manatrika an'io ny mpianatra vaovao rehetra satria eo no hanomezana ny torolalana rehetra, ny zavatra fanao sy ny tsy fanao rehetra ao amin'io sekoly io, sy ny zavatra tokony atao sy zavatra tsy tokony atao rehefa any États-Unis mpianatra anankiray. Zavatra ngezabe satria io no tena miantoka ny fahombiazan'ny mpianatra, tsy amin'ny mampianatra azy fotsiny fa maha-olombelona azy, amin'ny maha-olombelona azy miserasera amin'ny olona hafa. Ao anatin'io koa no hanomezana ny mpianatra ny torolalana momba ny resaka assurance médicale, zavatra ngezabe raha maharary ny mpianatra iray inona ny tokony ataony. Misy assurance ve ao anatin'ilay sekoly, ahoana fomba fanaovana izany, raha tsy misy ahoana fomba fisoratana ao anatina assurance anankiray raha ohatra ka tsy manome izany ilay mpianatra. Ny trano izay hofonenan'ilay mpianatra koa dia eo no hanomezana torolalana azy hoe ohatrohatry ny ahoana ny trano tianao hipetrahana dia ahoana ny fomba fangatahana trano amin'io sekoly io. Ny sekoly matetika dia efa manana karazana fiara-miasa amina trano isan-karazany manodidina an'io sekoly io dia anjaran'ilay mpianatra no mandeha mitady izay trano mety amin'ny hoentimanana sy ny toerana izay tiany hipetrahana sy ny haben'ny trano izay tiany hipetrahana. Sy ny karazana zavatra hafa koa izay ampahafantarana ny ankizy dia ny fomba hivezivezena na transport local eo amin'ilay toerana misy. Indraindray ny toerana sasany dia tsy maintsy mandeha karazana fitateram-bahoaka zany mpianatra anankiray satria mety tsy manana fiara manokana ho an'ny tenany izy dia tsy maintsy mandeha fitateram-bahoaka izy. Ahoana ny fomba fampiasana an'ireny, raha mandeha métro izy ahoana ny fomba fampiasana an'izany, ahoana mila misoratra anarana ve mila jerena teny mialoha dia mbola vao miainga aty Madagasikara izy dia efa tsy maintsy fantarina izany rehetra izany. Ny zavatra anankiray ngezabe izay mila fantarin'ny mpianatra mandritra n'ity dingana fahadimy ity dia ilay antsoina hoe kolontsaina. Mandritra ity dingana farany ity dia matetika ny Education USA manasa Amerikana mba hampianatra ireo ankizy efa vonona hiondrana any États-Unis, hampianatra azy ireo kolontsaina isan-karazany, inona ny tokony atao, inona ny fiteny azo atao any États-Unis, inona ny tsy azo atao. Izany rehetra izany dia mandritra n'ity fotoana ity no anaovana an'izay. Eo koa no anoritoroana ny fomba mampanao Amerikana rehetra sy ny ampatsahivana n'ireo fomba mampanao malagasy, tsy ny anadinoany ny fomba mampanao malagasy ny tanjona fa indrindra ny ahafahany miaina ara-dalàna amin'ny fomba malalaka any États-Unis. Izay no mamarana ireo dingana dimy amin'ny fikarakarana ny fianarana any États-Unis
dia mbola averinay sy antitanterinay fa ny torolalana rehetra zay omen'ny education USA dia mamampona tsy andoavam-bola feno tanteraka voamarina ary avaozana matetika ato amin'ny education USA dia manana boky izahay isan-karazany ao amin'ireo lafiny anankidimy ireo ahafahan'ny mpianatra manam-potoana izay manam-potoana afaka mijery mandinika ary afaka mampiasa izany mamaim-poana raha teo dia azadino koa ny mitsidika ny page Facebook sy ny site web amin'ny education USA.